petraka isika riavako riavana malala rehetra ampitomboana moatsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy omena izao lahady vaovao volana vaovao volana septambra ibadinantsika loha hevitra vaovao indray no entiny tompo atsika. Inona no loha hevitrintsika amin'ity volana septambra ity? Miorina amin'ny fotoana ny mpino. Ary tamin'ny volana manamasina tenany ny mpino. Eo ny fanontaniana dia zao ny resahana fotsiny hoe zany teto sa mba tsy arona hoe mba nisy zany fahamasinana zany tafapaka tamin'ny fiainanao nandritry ny lazanany zany ray volana nokaranitiny nisy zavatra niova ve taminao. Ary ohatry zany iresaka loha hevitra vaovao tsika amin'ity volana septambra ity hoe miorina amin'ny finoana dia tahaka ny ahoana indray zany mety ho fiovany ny finoanao anatin'ity volana septambra vaovao ity. Riavako malala ny filazantsara araka ny Matio no resahana amintsika. Ny filazantsara nosoratany Matio ity dia filazantsarany Jesosy Kristy fa i Matio no nanoratra. Dia misy reto andininy vitsivitsy reto zany no mampieritreritra. Ny anankiray ny andininy fahafito izay milaza toy izao: dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho any asitrana anazy. Ny andininy fahafolo: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia teo amin'ny Israely aza. Ny andininy fahatelo ambin'ny folo: dia misy teboteboka dia tonga amin'ilay hoe Jesosy miteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araky ny finoanao. Dia ireo andininy telo ireo, ny andininy fahafito, ny andininy fahafolo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo riavako malala dia manamafiorina ilay fanomena tenan'ilay kapiteny Romana tamin'izany fotoan'izany tao Kapernaum no nitranga. Ary tantara riavana malala dia nisy fanjakana fahefana anankiroa tamin'izany fotoan'izany. Nisy ny fahefam-panjakana tankilany, nisy ny fahefam-piangonana tankilany. Rehefa feno ny fepetra rehetra maha Jesosy ho an'i Jesosy teo amin'ny asany, dia zany hoe efa feno 30 taona Jesosy nanomboka nandray ny asany nitaiza ny mpianatra dia ny Jerosalema ny renivohitry ny fivavahana andrisy ary namafisiny Jesosy Kristy fa avy ao Jerosalema ny fahefana rehetra miparitaka eraky ity zao tontolo zao ity. Fa ny fahefana ara-panjakana kosa no teny hoe avy ao Roma ny fibekiona ny tany rehetra eto ambonin'ny tany. Ary tanàna io fanakaiky. I Roma eo andrefana tsy dia lavitra loatra, i Jerosalema ty antsinanana tsy dia lavitra loatra. Niadivana zany ny fahefana. Dia rehefa niadivana ny fahefana dia zao i Jerosalema miteny hoe an'i Jesosy fahefana. Ary ny teny Grika, ny Grika zany pasina amin'ny firenena rehetra ny teny Grika. I Roma miteny hoe an'ny papa, an'ny fanjakana ny fahefana. Dia ny teny latina, dia ny teny latina velarina amin'ny tany rehetra. Vokatra zany dia misy conflit ara-panjakana sy ara-pivavahana. Ny Romanina tsy manaiky hoe Jesosy tompony fahefana, Jesosy tsy manaiky hoe ny Romanina ny tompony fahefana. Dia iza zany no marina? Teo anelanelan'izay, teo anelanelan'izay rehetra zay dia zao nahagaga ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny ny olona lehibe iray tao amin'ny fanjakana Romana dia ty zalahy ty kapiteny ty
ity kapiteny ity dia voalaza fa grady fara tamin'ny taon'ny romanina zany kapiteny zany, tsy nisy nanana grady amboniny zany kapiteny zany tampoka. Ary roa ihany ny hevitsika hoe nanana an'izany grady zany dia io zalahy io dia Jesoa, zay nataony hira hoe Jesoa no kapitenynay. Mbola tsisy général tamin'izany, mbola tsisy colonel tamin'izany, mbola tsisy inona tamin'izany, fa kapiteny zany farany. Dia io zalahy io zany, io kapiteny io nanana fahefana ambony tao amin'ny fanjakana romanina, nanana fahefana mibaiko ary voalaza mihitsy. Zaho izy zidaba fa rehefa irako ty manao irako ry ataony mandeha ty dia manao, fa ity Jesoa ty mafy be. Dia nanaiky zaho izy alevinareo eritreritra hoe raha amin'ny fitondram-panjakana anankiray misy olona vaventy ohatran'izany miala avy ao dia miozongozona ilay fanjakana. Dia fa ahoana zalahy no lasa nandeha any amin'ilay fahavalitsika, nahoana izy no fila any amin'ny fahavalitsika, zany fivavahana kristiana zany, fahavalitsika zany, ahoana izy no manao tena. Dia rehefa avy ao amin'izay dia nandeha ny tantara, dia io moa tsy voavaly fa fiasan'Andriamanitra. Dia inona moa zany ny zavatra nisy? Ny zavatra nisy zany ity kapiteny ity dia nanana zanaka lahy voan'ny paralysisa. Ny paralysisa zany aritina amin'ny vatana manontolo, malemy tsy afaka mihetsika, olona manampy azy. Zay zany olan'ity kapiteny ity. Ary nitsabona naizanaiza fa tsy sitrana, nitsabona tamin'ny fitsabona rehetra fa tsy sitrana. Fa naheno izy hoe any Jerosalema misy Jesoa mahay mitsabo, mahay manasitrana, mahay manafa. Zany problème, zany ny olany dia nentiny tany problème. Dia akory ny agagany rehefa tonga tany izy dia tafaresaka tamin'i Jesoa. Ireo ny andiny vitsivitsy, ny andiny fahafito mamaly hoe ho avy aho Jesoa anasitrana azy. Dia ny angavo ilay kapiteny zao fiakavian'ilay kapiteny, tsy mila mankany ianao Jesoa, fantako fa Jesoa ianao, mitenena fotsiny ianao, rehefa miteny ianao dia sitrana ny zanao. Nefa ity kapiteny ity voalaza fa avy any amin'ny firenena jentilisa tsy jiosy. Ny jentilisa zany rehefa te hiova kristiana dia manotena, dia tezaina, dia volavolaina, dia foraina, dia rehefa miova izy tsy tonga jiosy izy fa mijanona ho prozelita, fa tsy tonga firenena jiosy. Ny jiosy tsy mahazo mifangarona amin'izana amin'izy fa jiosy dia jiosy ihany. Fa ny jentilisa zany afaka mikisaka hoe rehefa hiala jentilisa ianao ka nolotena ho an'ny tompo, dia rehefa tafahofa fonao dia atao hoe prozelita zany ianao, manaiky ny fandaminan'ny fiangonana rehetra dia prozelita. Ianao tsy antsoina hoe jiosy fa prozelita zany ny anaranao. Zay zany anarana ambonibito. Izy nefa mbola tsy nitezaina, mbola tsy natao iny, tsy misy zavatra vita taminazy diana niekeny Jesoa hoe rehefa mitondra ny zanany izy mangataka famonjena ho an'ny zanany dia efa niekeny Jesoa izy. Ary amin'ny filazantsara ny Luka 7 dia antazamana hoe i Jesoa nakany amin'ilay toerana misy an'ilay marary. Dia sitrana ilay tovolahy ary nanomboka teo zany dia tsara fanombokan-tena ity kapiteny romanina ity, nanomboka tena ho an'ny tompo ary nitazomany tsara izany fanomboran-tenany nazahoany fahasoavana izany. Ary afaka malala rehetra amin'ny tompo, inona moa resantsika amin'izany? Ny zavatra resantsika amin'izany dia misy zavatra vitsivitsy. Voalohany aloha takarintsika avy amin'ilay hoe tsy fahasalamana. Ilay Andriamanitra zany tsy mitondra aretina, fa kosa eritreretina hoe mety ho zay ny famoazana sain'ilay kapiteny hoe rehefa tsy salama io zanany io dia ho tsabony amin'ny toerana maro io tsy sitrana, dia farany io tsy maintsy hanatona hanombontena ho an'ny tompo. Tsy ilay Andriamanitra no namparary, fa Andriamanitra mitady hevitra hahatonga an'ilay kapiteny hanolotena ho an'Andriamanitra. Dia eto tsika ry afaka misarika an'izao lesona zao hoe tsika rehetrarehetra samy marary avokoa, samy manana ny aretintsika. Fa zany paralysisa zany
aza mavoa fa ny aretina dia aretina ihany na paralysisy na inona io a rehefa marary dia marary. Izao ny anton'ny aretina raha takarina nyity soratra ity andeha hanaitranao ny aretinao mba hoentinao hiantolaka amin'ny Jesu ny aretina rehetra mahazo anao na aretinify na areti-kibo na mamotsikotsika na areti-maso. Rehefa misy aretina aminao ohatran'ny appel mankao aminao hoe manolona tena ho an'i Jesu ianao fa Jesu no mahasitrana no aretinao io. Ary tsy misalasala atsika dia afaka malala miteny izao amin'ny fiorena ny finoantsika miteny hoe tsy misy aretina tsy sitrany Jesu zany fa anankiroa. Ny anankiray na tsy ampy ny fanorantenanao dia tsy sitrana zany aretina zany, na faharoa tazomy tompo aminao zany hitarafana anao hoe atraiza ny fahatokianao azy raha ohatra hoe tsy alana aminao zany aretina zany hitsoka be anao sady tsy hitsoka. Fa raha tsara olona ianao, raha tsara olona ianao, na sitrana ianao na tsy sitrana ianao, misy antony matoa zany tsy alana aminao, fa misy antony koa zany matoa sitranony ianao. Fa ny zava-dehibe tany amin'ny Jesosy aminao dia le aretina anao entinao manatona an Jesosy. Ary zay hoe mahatsara atsika samy efa avy narary avokoa. Sa mbola misy tsara narary? Zay dia mbola tsara narary ary mangataka mba ho arary. Tsika rehetra zany zao fa avy narary avokoa. Efa mba samy manana tsy fahasalamana, efa nandalo vola, efa nilahatra tany amin'ny bureau ny dokotera, efa nanao risoriso hoe rô za mba andeha aloha fa ny anaty ohatra ny fahafahafa. Io aretina io zany ataon'Andriamanitra fitaovana hanairana anao hiatoranao amin'ny Jesu. Fa zao ny problemantsika dia ilay tsy tena miatoraka amin'ny Jesu antsika, fa miantehitra amin'ny fahaizantsika, miantehitra amin'ny herintsika, miantehitra amin'izay mety fahalalantsika. Zay zany lavin'ny soratra masina. Raha misy mahazo anao, raha misy olana aminao miantoraha amin'ny Jesu, ary ny aretina riava dia mahatety olona rehetra tahaka izany koa ny problème. Tsy ny hoe marary ihany, fa raha misy olana anao, misy vesatra mahazo anao, misy tsindry mahazo anao, misy zavatra tsy zakanao, misy zavatra manelingelina anao, misy zavatra mitambesaka aminao na tsy aretina aza, ataon'Andriamanitra fitaovana hiantsonanao, hiantorahanao ao amin'i Jesosy Kristy. Ary azadino zany afaka malalako ary tenin' zany mangataka aminareo ary rahalahy mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitratr'Andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo zany. Ary mifampivavaha ianareo ny soratra masina mba ho sitratra. Ny aretinao mety ho afaka, mety ho afaka paracetamol, fa ny mahatsara hitondrahanao azy amin'ny Jesu miaraka amin'ny fanoloran-tenanao, miaraka amin'ny tenanao no voaray ao amin'ny Kristy Jesosy ao. Zay ny anankiray. Fa ny zavatra faharoa afaka dia rehefa mandinika ty teny ity dia mieritreritra koa hoe raha miorina tsara amin'ny finoana zany tsika dia anontaniana hoe aiza no mety olena ny finoanao. Rehefa manao hoe aiza tsika dia mieritreritra hoe toerana lieny, ohatra hoe any amin'ny tokantranonao ve zany zao no tokony hitombo ny finoanao, any ve no hitomboan'ny finoanao, sa any amin'ny bureau-nao, sa any amin'ny lalana andehananao, sa any am-bazary, sa aiza ny toerana hitomboan'ny finoanao. Ametrahana fanontaniana zany satria tahaka izao afaka malala. Indraindray eny am-pandehanana eny tsika misy zavatra misefasefy amin'ny fiainantsika, miseho amin'ny fiainantsika, igny no iompirany finoanao. Igny zavatra hitany masonao igny manaitra anao dia miainga amin'igny zany
indraindray kosa aty ampiambonana misy zavatra anairanaandriamanitra anao atya dia miaiky avy amin'iny zany mivoerany voanao ty misy zavatra anankiray mampieritreritra lavako malala rehefa nandeha le savorano tamin'ny andro noa dia niala ny afy tao anatin'ny sambo fiara izy mianakavy fa rehefa midina ny rano dia mbola tsy hita hoe aiza ny toerana tsisy zavatra miboaka dia naka vorona ino a dia nalefa inona le vorona inona le vorona goaika talohan'le voromelana nalaina le goaika nareo reny nalaina le goaika nalefa rehefa nalefa le goaika zao nahagaga nandeha izy dia voaka tokoa le telomotra fa misy maromaro akory ny agagany nefa nandeha izy a dia tavela tena tsefatsefa vaty teny niombe niose brike efa tena misy olotra mandadilady ohatr'izao dia hoy izy le goaika kaly ty hoy izy ary rehefa nahitan'le kaly izy inona ny tao an-tsaina mahavelogno zaty izy tsy mila miverina any amin'ny sambo fiara eto mipetraka nampiantetro ary tsika lele ohatran'izany le avako malala misy toerana omen'andriamanitra atsika hitezan'andriamanitra atsika asa tsara fa indraindray ny asa omen'andriamanitra atsika igny no mahajamba atsika indraindray ny fahasoavana omen'andriamanitra atsika igny a dia igny mihitsy no andakatsika an'andriamanitra igny mihitsy no anaovantsika tsinotsinona an'andriamanitra impiripiry mo atsika ny avako malala no mangataka hoe tompo meo asa zahay mba maniry azo asa zay jesos fa rehefa azo le asa dia igny mihitsy no andakana an'andriamanitra tsy afaka mivavaka fa teren'ny patron ny asa tsy manaiko mandeha mutation zay ao anjaranay zao miasa amin'ahady anjaranay manao an'izao tsy afaky noho ny asa raha manapaka nge dia tsy tapaka koa ny karany tadidio ny avako malala ny fiangonana malala fa matoa men'andriamanitra anao iny asa igny anasoavany anao matoa men'andriamanitra anao iny asa igny sitraky ny fon'andriamanitra ahitanao milamina ahitanao miadana ahitany vady aman-janakao mba mitovy amin'olona rehetra fa tadidio fa tsy atao sakana na iza fa efana manery anao na zovy fa efana manery anao atao ohatra n'ilay kapiteny na faly ny fanjakana romanina na tsy faly ny fanjakana romanina rehefa ianao no teny hoe mpanompon'andriamanitra zaho apetrao tsara ny mampanompon'andriamanitra anao apetrao amin'ny toerany maolona andriamanitra anao fa ho hitanao fa iseho ampiainanao zany voninahitran'andriamanitra malaza amin'izao fotoana izao ny atao hoe fasairanana zay avangena ndray sahirany zay tsy dia anao sarotra ny fiainany fa zao no mahagaga rehefa mandeha anao arivariva za zao nandeha tany amin'ireny miami nandeha tany vo arivariva feno olona isaky gnelakelaka ny fivarotana arivariva ary misy nakekiziko misy tavoangy maromaro milahatra ohatra amin'izao dia maniezana na mitany ohatriny moa vidiny rakekiso dia namaly ilay mpivarotra dia jerena maro le tavoangy ary amplisin'izay mbola misy zavatra nalasety tsy zavatra ambanimbany vidy eo ambany eo dia ary tsy
tomonona amin'ny anarany hoe na brosety fa tomonona amin'ny atao hoe tsaky dia tomonona amin'ny anarana hoe masimasina fa na otrina lany dia payé misy tsenam-barotra zay super i mba nandeha ny an-tsena teny zay mivady amin'ilay mandeha ohatsika mba andeha amin'ny grande surface dia nahita bouteille anankiray kelikely 600 000 rial mba mbola misy mividy ihany ve dia nanontanianay le zareo mivady misy mandeha be izy dia ohatrany misy ampahan'olona zany tsy mahita an'izao fahasahiranana zao misy ampahan'olona tena mahatsiaro milamina fa zao ny olana tsy mahita fiangonana tsy manana an'izany Andriamanitra tsy manana an'izany an' Jesosy Kristy izany hoe vitainy eto amin'ity fiainana tya ny fiainany na ny eto na ny an-danitra dia eto zany izy mandany ny androny rehetra tsy mieritreritra ntsolo hoe mbola isy ny rapitso any amin'Andriamanitra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay hiazakazahany olona rehetra ka isika rehetra ry afaka malala dia tehin'olona tsara amin'ny finoana an' Jesosy Kristy tompontsika tsy aroby nefa fa maro ny zavatra misakatsaka manelingelona an'izany fiorenantsika ao amin'i Jesosy zany ary zao tsy arovo nareo ty teniteneniko tya zao tsy arovo misy asa anankiroa mety ho azotsika na io asa avy amin'Andriamanitra na io asa avy amin'ny devoly rehefa avy amin'ny devoly io dia mitondra anao hisitaka hialatsy kelikely mpanao tsinotsinona an'Andriamanitra fa rehefa avy amin'Andriamanitra io dia mitondra anao hanakaiky an'Andriamanitra ity kapiteny ity na dia tsy lazay ny commentaire maro samihafa fa niezaka ihany no tena lay nanakatra alina hoe aiza ny tena milaza hoe nanahoana ty kapiteny ity tsy dia misy filo fa ity kapiteny ity zany dia zao zany nahatakarina ny amin'ny kapiteny hoe satria Andriamanitra ny natoy zao ary izy ny karakara za izy nanome ana an'ity diplôme ambony tya dia izy no ajaiko izy no ampatoako ary tsy misy atakako afa-tsy ilay Jesosy tompony famonjena ary ametrahako ny fiainako manontolo satria ty zanako ty fa nentiko taizasitaizasy tsy sitrana dia ato izy no apetraka ary nanomboka teo ilay kapiteny dia rivo vaovao no ny ainany satria azo n'ilay fahatsarana teo amin'ny Jesosy Kristy zay ny faharoa ihany ny fahatelo sady farany zao ny olona rehefa mahazo asa ambony ohatra ilay tandapany Etopia dia matetika tsy tena afaka mihetsy tsy tena afaka manetry tena amin'ny tena fivavahana madio dia nareo mamaly ny antony inona ny antony zany tsy tena milona amin'ny fitiavam-bava indrindra amin'izao andro iainantsika zao riavana fa presque ohatrany hoe lasa manandananda tena lasa mianjonanjona lasa ohatrany zazaorona dia zany vavaka zany ary dia anosirana lavitra fa ity teny matio ity tenin'ny Jesosy atao filazantsara ity ty apetraka atsika hoe andaotsika rehetra na inona toerana misy anao na inona toerana misy anao na inona aja mamonahitra anao na maramily anao na polisy anao na zandaro anao na
consolaire ianao na civile ianao tsara toerana amin'ny toerana misy ianao nomen'Andriamanitra anao zany ataoko ohatran'ilay tandavany etopianina hoe ity tandavany romanina ty hoe Jesosy dia Jesosy mamaly vavaka mamaly netaita anao Jesosy manafaka anao Jesosy mikarakara anao Jesosy manasitrana anao Jesosy manome anao zay tena ilainao amin'ny fiainana ary fahinay misoratra masina miteny hoe zanaka io zany tsy misy amono valera amin'ny atao hoe zanaka tsy marina zany zanaka zany tena valera zany ary matoa teny misoratra masina hoe zanaka atsapantsika hoe tena farata amin'ny fiainantsika mitadiavin'Andriamanitra amintsika amin'izay tena tiantsika indrindra mitadiavin'Andriamanitra hoentintsika manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ry afaka malala resantsika zany teny rehetra izany mba ampifoha ny finoantsika ary atonga antsika hiomina tsara ao amin'ny Kristy Jesosy izay mpamonjy antsika ary naovinana amin'ny fiainany havana ataovy zava-dehibe ary atao voasa sy atao voandraikitra ny manompo an'Andriamanitra ny manatona an'Andriamanitra aza mijery toerana na ambany toeranao na ambony toeranao na inona asanao ataovy tsara petraka ny fanompoanao an'Andriamanitra ary hitantsika zany teo amin'ny Jesosy Kristy raha nilaza izy hoe ny raiky miasa ary zaho koa miasa manaka detrina an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.